Nanao atrikasa sy fampiofanana nandritra ny 2 andro teto Antsirabe ireo mpitarika ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara izay niarahana tamin'ny mpiara-miombon'antoka maro sy ny Ministeran'ny Fampirodoroboana ny indostria sy ny Varotra. Niopana tamin'ny fanjarian-tsakafo sy ny sakafo ara-pahasalamana ary ny lalàna amin'ny fe ny fampiofanana satria mananjohy hisitraka izany ny vahoaka. Miompana amin'ny fiofanana mahakasika ny kalitao-tsakafo ara-pahasalamana izay iarovana ny mpanjifa indrindra zany fiofanana zany. Toy io fiofanana mahakasika ny fitsipika amin'ny feny codex alimentaris io dia tohizan'ny projet d'appui ho an'ny zone de libre-échange continentale aty Afrika. Ny antony anaovany atrikasa iny dia mba hanomezana tohana amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo fikambanana miaro ny mpanjifa mba ahafahan'izy ireo manana fahalalana bebe kokoa amin'ny asa sahaniny izay manentana isanandro isanandro miosona amin'ireo mpanjifa eny-kianja mampianatra ary manome vaovao mahakasika ny raharaha fanjifana eto Madagasikara moa zany. Natao izao ahafahan'ireo fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa manamparitaka eny fotony ny fampiofanana. Ny fandraisantsika andraikitra amin'izay tena toerana misy atsika amin'ny fiarovana zon'ny mpanjifa zay mba tena epaika misy fitraikany mihitsy ny zavatra atao fa tsy ho tsangan'olona fotsiny isika amin'izany fikambanana ao anatin'ny vondrona fiarovana zon'ny mpanjifa fa tena misy asa tokoa atao ary tena azo tsapahitana na vokatra amin'ny alalan'ny ezaka rehetrarehetra. Tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny andro maniran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa ity atrikasa sy fampiofanana natao teto Antsirabe ity.